Aty amin'ny faritra avaratry ny nosy misy ny faritra kobabiana AMBODIVAHIBE. Atsimo atsinanan'ny renivohitra Antsiranana no misy azy. Miavaka izy noho ny fisian'ireo ala manamorona an-dranomasina, miala honko, izay ahitana karazam-biby maro. Ireo harena an-dranomasina tsy fahita firy, ary indrindra ny laplazy tena tsara sy mahatamana. Raha fehezina dia paradisa kely ny faritra kobabiana AMBODIVAHIBE. Voafaritra ao anatin'ny komina Ramena sy Mahavanina ny faritra kobabiana AMBODIVAHIBE. Ahitana tanàna efatra ao aminy: AMBODIVAHIBE, Ivovona, Ampondrahazo ary Ambavarano. 70% olo doko presque manjono, vitsivitsy mamboly baoly magnano asan-tagnana, fa ny mamboly tsy dia maro, io karazany miaroaro fa mipesy tena izy. Sakalavan-joato ny mponina aty. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia injono no tena fiveloman'izy ireo. Kolontsaina efa hatramin'izay ary harena lovain-jafy ny azan-dranomasina. Pokotany ity zeny tegna eto zeny presque androaty io dia tegna fotony misy tantara hoe bemoko zeny io tegna lafamian'olo mipetraka amin'ny tanàna ty fa miampagnantona feky sasasasany fa androaty tegna tontolo tanàna. Izay moa fa efa misy motrany 10 taona zay niasa tety Diego atao amin'ny faritra kobabiana AMBODIVAHIBE. Dia miezaka manatsara ny fari-piainan'ny mpanjono aty amin'ny faritra amin'ny resaka fitantanana ny faritra. Izany hoe fampandrosoana ny resaka jono sy ny vadiny asa sy ny fotodrafitrasa izay omena any fokon'olona eto ifotony izay miara-mitantana ity faritra kobabiana ity. Efa maromaro moa ny zavatra vitan'ny conservation internationale aty amin'ny faritra kobabiana AMBODIVAHIBE. Dia nanomboka tamin'ny resaka fampandrosoana ny fanjonoana dia nanao ny réserve marine ny conservation internationale niaraka amin'ny fokon'olona ifoto. Dia ny horitany moa ny natao tamin'ny voalohany dia hita fa nandroso be. Misy anefa Tsindry mianjady amin'ny faritra kobabiana AMBODIVAHIBE. Anisan'izany tsy fanajana lalàna fenjono izay mampiena ny azan-dranomasina ka tsy maharaka ny filan'ny mponina. Ne tsisy Tsindry hoe boaka ivelagna fa zay hito amin'ny tokantragnonay fo. Zay tokantragnonay zany mbola misy tsy magnaraka le dina misy aminay. Le taminay ty zany karazana hoe fa gaboraraka zany le fahatrinay ty tato. Tsisy olo zay olo magna sitrapo zay raha tiany atao. Anisan'ny Tsindry mianjady amin'ny mponina ihany koa ny fikorontanany tontolo iainana. Tsapa fa mbola jaly be ny vahoaka satria taloha moa ny varatraza mitsioka be mandritra ny enim-bolana. Amin'izao izy fa 20 volana 9 volana amin'izao. Izany hoe eo amin'ny 3-4 volana ihany ny mpanjono afaka miasa toa amin'ny faritra. Le olo boka koresaka pesy boka varatraza magnadaly ity. Ayo tegna manahirana be, arita be zao tegna ratsy zao. Ratsy. Fa le olo zegny manjary mandeha mifindra koa toerana kofa fotoagna saison varataza mandeha miala le olo mipesy. Ankehitriny dia mandray anjara feno amin'ny asa fikobabiana ny mponina satria mahatsapa fa ilainy ny fivelomany sy ny fiainany mihitsy ny fisian'ireo biby sy zava-maniry ao anatin'ny faritra kobabiana na an-tanety izany na an-dranomasina. Ambarolo zegny le dikan'le fambolina le honko zegny. Fotony amin'ny tontolo iainana zegny. Efa zavaigna amin'io zegny ty magnapatsika amin'ny tontolo iainana atsika na mivokotra boka an-dranomasina laoko na amin'ny rivotra iainan'olo na fagnadiovana afaka magnadio le ranomasina koa zegny le honko zegny. Tao aorian'ny zonage izay natao dia napetraka ny lalàna feno faritra ahafahan'ny tsirairay mahita ny faritra tokony harovana sy ny fetra ny faritra masina tokony anjonoana. Samby hafa be zegny le vokotra. Zao zegny izy mba raha nagnanovana fermeture metanao zegny mba misy zegny le vokotra. Tsy mba par rapport ny taloha zegny.
taty tafara zegny zay fa mitaregny fa mivokotra miegny navy zegny rô eo nagnamia technique rô le technique zay magnano réserve marine. Ny jony zegny tsisy fetrany fa le magnara-penitry fo zegny tsy mampiasa rato kely maso anao na tsy mamadibadiky vato zegny fa tsisy fetrany jona na mahazo 60 kilo anao agny na mampiasa rato 10 anao mandeha fo le jona. Mba hanatsarana ny jono dia nomen'ny Conservation International fitaovana harifomba ireo mpanjono ary nitadiavana lalam-barotra. Fitaovana ampiasaina eto Ambavarano eto zegny zay mampiasa rato fandriky, mampiasa atsoraby zay zay mangalavonto koa zay mampiasa palangra. Nay zegny rato travois zegny rato mampiasaina. Ankoatra fanjonoana dia omena vadina sahafa ny mponina mba hahafahan'izy ireo miatrika amin'ny fotoana mampifody ny jono sy mivaratra azy. Zay zio miompy ondrikondriky zay tamin'olona zao ane ondrikondriky aby sesisesiko nampianarindreo zay fitarimiagna na nampianary fitarimiagna ny resaka fagnanaovagna lakoronany, ny resaka sakafonany, resaka rovanany. Avy eo izy misy tambiny hely koa raha ohatra anao andafo zegny aminazy. Sanao andafo araiky misy latsaka timboka ilalatsaka amin'ny caisse-ny fikambana. Zay no tao tagnatin'ny fikambana samby nahazo ao fa io man fikojakojagna fo izy fa lagnino na kojakoja ohatra nataoko zegny tegna fa nahita tombotsoa za amin'ny irabenbengy ndraiky ny olokondriky nahita tombotsoa za anazy. Fotony marary zanako fa afaka mandafo za tsy tafia tsampitsampy vola za tamin'ny fampianarako izy afaka mandafo za nde ahatra misakafo koa mbola afaka za koa fisasahirana nahita tombotsoa be zay tamin'ny fagnampiany sie. Misy koa ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanam-behivavy eo an-tanàna amin'ny fiantsoroana ara-pitaovana sy ara-teknika azy ireo mba hahafahany mampivelatra ny asa fizahan-tany ao amin'ny faritra misy azy ireo tsirairay avy. I raha managnaigny jiaby amintsika ty karazagna hoe avantage amintsika ahafahana mampiditra vola amintsika. Le mazoto magnano izy io matetiky tsary tsy nahazo tombotsoa. Izy fagnanaovagna raha moa matetiky fa haitsika amin'ny voalohany izy sarotra fa magnano atsika hitatsika fo ny mahatsara izy. Rehefa avy zegny ny fotoana fagnatodizan'ny vorogno, fagnatodizan'ny laoko, ny horita, regny zegny mifody zegny le faritry. Rehefa mifody le faritry zegny zay afaka mikarakara zegny magnara-maso zegny tsy fa misy olo midriky mandeha mandrobaka le faritry kobabiana zegny. Fa misy magnelankelagna hoe raika mandeha niany sasany koa mandeha mare. Ezaka ataonay zegny amin'ny fizahan-tany zegny resaka vakodrazana, resaka magnamboatra des dessins misôra, resaka hoe misy asan-tagnana zegny izy. Ary zay zegny afaka magnamia sakafo le touriste zegny avy. Zegny ezaka tia andeha inaranay tsara. Nofaritana ihany koa ireo toerana manana lanja ny tokony ho tsidihana. Ny anivovona dia ny resaka ala maiky zany hoe forêt sèche littorale zay ny circuit atao anivovona. Dia io moa manana spécificité be dia be le ala maiky eo ny végétation zany hoe le hazo mitsiry eo, ny karazana hazo mitsiry eo. Dia eo koa misy karazana biby maro be, misy karazana lémurien maromaro ao, misy karazana reptile maro dia oiseau koa. Zay mahafinaritra be ny mijery anazy na dia somary manahirankirana azy mitady azy ao. Dia manaraka an'izay moa ny aty amin'ny Ambavarano dia ty plage malalaka be ty ny tokony hoe ahasarika mpizahatany andeha hitsangatsangana. Dia ankoatrany hoe maha-plage azy dia ity ranomasina aty amin'ny hoe fotoana misy varatra azy dia afaka anaovana kitesurf koa le izy. Amin'ny maha-paradisa kely ny faritra kobabiana AMBODIVAHIBE izay dia manana finiavana ampivelatra ny fizahan-tany ny mponina aty satria maro tokoa ny toerana samihafa azo tsidihina ary ifaniofana tamin'ny resaka fanajana kalitao sy ny fahadiovan'izy ireo. Teo koa ny fifanakalozana traikefa tamin'ny toerana efa misy fizahan-tany mandroso tsara.
Amizao tsy nijaha vahaolana hafa ny conservation internationale amin'ny resaka fampiroboroboana ny fizahan-tany aty amin'ny faritra. Dia izy io hatramin'izao mbola andalam-panaovana azy ny conservation internationale amin'izao. Dia miezaka mametraka circuit roa aty amin'ny faritra, any hoe any amin'ny village voalohany le fokotanin'ny vovony, dia aty amin'ny fokotan'ny faharoa Ambavarano. Rehefa mandeha tsara le izy dia miezaka magnatsara tsikelikely amin'ny faritra hoe Pondrahazo amin'ny mangrove sy ny sisa. On a déjà fait toute une reconnaissance du circuit. On a regardé tout ce qu'on peut mettre en valeur. Je m'explique. Tu as un arbre qui est magnifique, on va débroussailler tout autour, on va élaguer les branches basses pour vraiment le mettre en valeur. Il y a une grotte qui est très très belle. On va dégager tout le pourtour de la grotte pour que les gens puissent aller au bord et regarder. Il y a des endroits, il y a des rochers qui sont jolis. Les gens, ils vont tailler des fauteuils dans le rocher. C'est-à-dire que les touristes qui vont venir, ils vont pouvoir s'asseoir dans des fauteuils taillés dans le rocher. Si tu veux, c'est du luxe, ça. Parce que si tu vas au Grand Hôtel, mais tu n'en as pas des fauteuils taillés dans le rocher. Tu auras bêtement du bois. Mahafinaritra zegny aty aminay. Mitongava zegny mivahiny zegny fa afaka mandeha ara-dalàna zegny. Toerana mbola tsy dia fantatr'olona loatra ny faritra kobabiana Ambodivahibe kanefa mahasarika sy tena tsara.